Ravana milalo amin'ny tompo tonga amin'ity asabotsy 7 oktobra 2020 ity isika anapaka ampotsika ane fiadanan'i Kristy. Amen. Verom-pidirana anao zay raha io fa tojo amin'izao farany herinandro zao. Velona trapamijeny zay na dia teo aza ny fahaseranana maro samihafa anatrehanay nampahery anao ary nambobo anay ka nampandresy anay ka natonga anay afaka namakivaky zao fefaran'ny herinandro zao. Avinao Jesosy Tompo miteneny ianao fa mangetahitanao ny fanahinay amin'ny anaranao naovanay izany. Amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity asabotsy 20 oktobra ity dia ny filazantsara araka Luka 2:20 andininy faefatra am'teny faefatra amboapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Luka 2:20 andininy faefatra amboapolo ka hatramin'ny fahatelopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy koa fifandirana atao aminy amin'izay anankiray aminy atao hoe lehibe. Ahoy Jesosy taminy ny mpanjaka Jetilisa mampanompo azy ary napaka azy no atao hoe mpanao soa, fa tsy mba toy izany ianareo, fa zay lehibe aminareo doka toy ny zandry ary zay manapaka doka toy ny mpanompo. Fa iza moa ny lehibe, zay mipetraka mihinana va sa zay manompo? Tsy zay mipetraka mihinana va, fa izao dia aminareo toy izay manompo. Ary ianareo no maharitra manaraka tamin'ny fakapanahy niatra tamiko. Hoy izao dia manendry fanjakana ho anareo tahaka nanendreny ray koa, mba hinana sy hisotro eo amin'ny latabatra amin'ny fanjakako ianareo sady hipetraka eo ambonin'ny seza fiandanana hitsara ny firenena 12. Masilo manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe eto ry havana ny fanatanterahana ny fanompona akizay ampianarin'ny Jesosy Kristy atsika. Efa namaran'i Jesosy Kristy dia maka mianara amiko fa tsy miavonam-po ary maivana antsika ary mora ansikako ary maivana ny hitako. Malemy fanahy sady tsy miavonam-po ny tompo. Efa nasehony tamin'ny fiainany manontolo zany, na dia mpanjakany mpanjaka ary izy sy tompon'ny tompo, vitany niety hatramin'ny nanasany tompony mpianatra, raby, mpampianatra, olona manana maizy azy nefa dia miondrika manasa tompotra mpianatra. Inona ny tiana ambara amin'izany? Isika zay mahatsiaro hoe tompona andraikitra voalohany dia tsy maintsy midina miondrika mikarakara ny zay kely indrindra ny ambany indrindra mba azon'ny famonjen'Andriamanitra tratra ny olona hatramin'ny ambany indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Rehefa izany nataontsika dia izao no afatra mahavilim-bolo ambaran'i Jesosy Kristy. Hoy izy, izao dia manendry fanjakana ho anareo tahaka nanindeko raiko mba hinana sy hisotro amin'ny latabatra amin'ny fanjakako ianareo sady hipetraka ambonin'ny seza fiandanana tsara amin'ny firenena 12. Zava-dehibe no atao eto no miatra aminao sy vokatry ny nanetinao tena ka nanaiky ho mpanompony olona rehetra, satria tonga misandry ambony dia ambony, satria Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy mihitsy no manendry fanjakana ho ahy sy anao tahaka nanendren'ny ray ho azy, ka hinana sy hisotro ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zasy anao. Fifaliana nge zany ry havana, voaso eny amin'ny inany lampany avoloha faly ery mainky ianao voasa hinana sy hisotro eo amin'ny latabatry ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra no tonga amin'izany fa ny olona vonin-kanompo, vonin-kanetry teny, avonina tsy hotompoana
fahanompo tahaka nataon'i Jesosy Kristy. Tsy tonga izy mitompoana fa tonga izy anompo ary anompo ny olona rehetra, atonga ny olona rehetra atratra aminy ny famonjena hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Dia ho zany tokoa anie ny fiainantsika zay mpanara-ten'i Kristy, avozo ny fanompoantsika azy ka manitetena sy miteza mijery ny olona rehetra sy ondrika hikarakara ny olona, azonina manandratra ny olona rehetra ao amin'i Kristy, satria zay manindry tena no asandratra ary zay manadra tena no ahitsy. Amen. Misaotra anao zay raha io fa mampianatra anay tokoa ny teninao, manoro anay ary mahatonga anay azo anjara alova tsara anaparana, satria ataonao mpiara-manapaka aminao amin'ny fanjakanao ny voninahitra. Ataonao koa azy amin'ray latabatra aminao ao amin'ny toerana izay misy ny finanana sy fisotroana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, ao amin'ny latabatry ny fanjakan'ny lanitra. Pampahere izao izay mba isatra taranay n'izany ka navaozanay ny fanolora-tenanay anay kehitra izay tompo, satria zay manetsy tena no asandraka. Dia sitrakay ny ary hivavaka hoe anay zay ny an-danitra, masina ane ny naranao, mitonga ane ny fanjakanao, ataonay ny sitraponao ity-tany tahaka ny an-danitra, menay niny ny anasazo anay ary mamela ny heloka tahaka namelanay zay noloka taminay, aiza mitondra anay ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao todrano tronona amin'ny anararaizana ka fanamasiny izao. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo ho anany voninahiny manakizay ao amin'i Kristy, efa niaritra faoriana vetivety anareo diso natanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ko manite tena ao ambany tana maherin'Andriamanitra ho azony manandratra sy manandratra anao. Ho azy anie ny fanjakana mandrakizay manakizay. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.